Manatitra ny araba topoko lahy sy topoko vavy tonga soa ao anatin'izao fotoana ny fanomezantsika izao ny fotoana fampalam-baovao faharoa eto amin'ny fahitalavitry MATV sy ireo santionam-baovao isan'ny songadina indray ary ny ako ny fandalovan'ny rivo-doza Hélène tao Mahajanga 730 ireo tsy manaky alofana 2 kosa no tsy hita popoka teo anelanelan'ny Solala sy Mahajanga vondrona mapara anolotra anarana vaovao eo amin'ny toerana Premier Ministre lisitra ahitana anarana efatra moa akoatrany izay ihany koa fode androany ny taom-baovao malagasy izay nosantarina omaly moa izany ary tamin'ny fomba manetriketrika tanteraka no nanamariana an'izay teto Antananarivo renivohitra manokana manasana oarana araka ny antsipiriam-baovao hatramin'ny farany hosantarintsika indrindra ao anatin'ny toetry ny andro moa makasika ny toetry ny andro sy ny ako ny fandalovan'ny rivo-doza tany Mahajanga izay raha ny vaovao farany avy amin'ny sampandrara-pamantatra ny toetr'andro dia ny ena aloha ny erin'ilay rivo-doza Hélène mbola voatana kosa nefa ny filazana loza amin'ny distrika maro vinavinaina ivoakan-dranomasina Rampitso any Besalampo moa ity rivo-doza ity. Miamiena ny erin'ilay rivo-doza Hélène raha tany Soalala no nisy ny fobeny tamin'ny 3 ora tolakandro teo. Tolakandro teo dia tsy dia metsika firy tao amin'ny distrika Soalala no misy ny foben'ilay rivo-doza. Ny tsara kosa manamarika fa efa miaina ny heriny satria ny rivotra hoetiny dia 20 km isan'ora ny tafio-drivotra manakaiky ny foibeny dia tafakatra hatrany amin'ny 10 km isan'ora miaina azy ny herin'izy io dia mbola saika avotana avokoa ny filazana loza ho an'ireo distrika rehetra naraha izany. Ny fepetra mikasika ny loko mena na ny loza mitatao dia mahakasika ny faritra Boeny sy Melaky. Ny fepetra mikasika ny loko mavo na filazana loza manambana dia ho an'ny distrikan'ny Maivatanana, Kandreo, Feloarivo be, Ankazobe sy Tsironomandidy. Ny fepetra mikasika ny loko maitso na filazana fanerana dia ho an'ny faritra Diana, Sofia ary Menabe. Raha ny vinavinan'ny sampandrara-pamantatra ny toetr'andro dia tokony ivoakan-dranomasina Rampitso any Besalampy ity rivo-doza ity. Zay io zany ny antony mahatonga antsika somary manjorona sy manorana io satria dia misy andehan-drahona izay mandalo eto amin'ny faritra Antananarivo sy manodidina izay mifandray amin'ilay rivo-doza fa tsy hoe sanatria hoe andrivotra be akory dia fiandro eto amin'ny faritra Renivohitra sy manodidina. Ny fandehan'izy io zany satria amin'ny distrika Solala izy vinavinaina zany ivoaka ny an-dranomasina Rampitso amin'ny faritry manodidina amin'ny faritry Besalampy. Raha ny eto an-drenivohitra no resana dia eo amin'ny 17 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ary manodidina ny 12 sy 14 degré Celsius ny ambany indrindra. Mbola tahaka ny androany ihany ny toetr'andro eto an-drenivohitra Rampitso ary tombanana any amin'ny Alarobia any vao hisy fahatsarana miandalana ny toetr'andro eto Antananarivo.